tena ho ataon-dry zareo zany a dia hijery anamarina ny zavatra vitan'ny Madagasikara satria Madagasikara zany a andeha any Abuja any Nigeria amin'ny volana Jona 2024 hitondra ny antotany taratasy sy ny zavatra vita ahafahan'ny commission régionale anjery hoe efa foana tokoa ve ny poliomyélite eto Madagasikara. Dia zareo zany hijery eto an-toerana hidina ny hôpitaly ny CSB rehetrarehetra any mbola tsisy lerako Madagasikara satria Madagasikara vedame zany fa zay toerana no safidina indrindrindrindra ka fa ny amin'ilay toerana le somary ambanimbany ny tampahavitrena sy ny zava-bitra hijery zareo hoe le zavatra voarakitra ao anatin'ny antota-taratasy ho entina anio ve na tokoa mifanaraka ny tena zava-misy eto amin'ny toerana. Dia zay zany no tena filavan'ny zareo a dia mbola hijery koa zany zay mandritra n'le andro vitsivitsy atony io zany a alohan'ny dinana ny toerana hijery le document zany zay dia avy eo a izy zany ampitany zay zavatra voasoratra ao anatin'le antota-taratasy io a amin'ny toerana zay ariatra. Les recommandations zany a misy fenitra tsy maintsy arahana mantsy a vao afaka lazaina hoe tsy fongana ny poliomyélite amin'ny toerana anankiray tany anankiray. Ny antsika teto Madagasikara zany a anisan'ny hoe tokony jerena ny tahan'ny fahavitan'ny vaksiny fanefitry ny poliomyélite tokony akarina izy io ary zay ny antony anaovantsika nireny le favy polio ny sesisesy reny ary vao nisy moa zany tamin'ny herinandro lasa teo dia ny faharoan'izay a misy le fangalana ny tonga dia tsoroko hoe ny tay zany jerena l'izy a atao analyse any amin'ny Institut Pasteur tokony ao anatin'ny 40 andro hitrangan'le fahalemena na le fakosatra zany izy io a aina tokony tonga any amin'ny Institut Pasteur ao anatin'ny 70 ora. Ny antsika teto Madagasikara zany a io zany anisan'ny ambany tay io dia zavatra marobe zany. Ankoatran'izay koa nisy an'le rehefa tonga ty mantsy zareo dia hijery misy antota-taratasy jerena eraky ny toeram-pitsaboana rehetra manambara ny zavatra vita. Dia ireny zavatra ireny zany a tokony hoe ho jerena satria misy recommandation natao mikasika an'izay anisan'izany zay satria maromaro ihany ny recommandation eo. Dia efa nisy ezaka be da be nataon'ny gouvernemanta miaraka amin'ny ministère fahasalamana-bahoaka ampian'ireo partenaire izay miely eraky Madagasikara zao manampy any Madagasikara amin'ny fanatanterahana na mpivoatra ary mpisondrotra zany mitahany asa vita teto amintsika mikasika ny certification poliomyélite. Ahatarany le fahatongavan'le izy ihany satria Madagasikara zany a dadasika be ary misy toerana zany a sarodalana misy toerana manahirana ny fandefasana an'le diky zany miakatra ty dia nisy moa zany ny fifanarahana misy taratasy nataon'ny ministère fahasalamana-bahoaka ho an'ny reo natao ministre ny transport fifanarahana miaraka amin'ny air Madagasikara ihany koa zany mba ahafahana manafaingana ny fahatongavany reny échantillon diky reny a tonga ara-dalàna any amin'ny Institut Pasteur satria rehefa aingana mantsy ny fahatongavany le diky zany le tay zany a milaza zay fa hoe simba zany le polio mety polio virus tany anatin'le izy dia hita kokoa zany izy le izy zany tena antony le izy dia hoe anaporofony fafongana sy eto Madagasikara tsy ny poliomyélite
dia izay dia zavatra isan-karazany ilaina atao zany ao anatin'izany le hoe misy hoe surveillance ny efakozatra zany ny olona malemy reny, misy ny hoe ny fampitana vaksiny manampy zany misy zany ao anatin'ny surveillance ny efakozatra ny taille alefa